Zay ny amin'iny fa hatramin'izao mbola miteraka resabe eo amin'ny mpampiasa ny serana mpiara-manidina ny fandoavana ny RSA na ny aba ho an'ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka. Raha ny fantatra dia nisy ny fivoriana izay niarahan'ireo tompona andraikitra samihafa sy ireo mpampiasa ny serana mpiara-manidina nandinihana ny mahakasika izay RSA izay. Nifototra tamin'ny fandoavana ny RSA sy ny FRET ary ny asa izay ataon'ny CSPI ho fiantohana ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka, ny fionana izay nisy tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ireo mpampiasa ny serana mpiara-manidina raha ny fantatra. Ny antoka ny fandriampahalemana sy ametraka ny tontolo azo antoka eny amin'ny serana mpiara-manidina miisa 7 eto amintsika no anisan'ny asan'ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar. Nisy ny fifanarahana nandritry ny 12 taona izay natao niaraka tamin'ny orinasa CSPI mba anadiovana ny amin'ny serana mpiara-manidina izay misy ireo manao ny zavatra tsy mety na ny malveillance raha ny voalazan'izy ireo. Ny mpanjifa ny fitaterana anabakabaka dia ampandraisina anjara amin'izany ka izay indrindra ny mahatonga ny fandoavana ity redevance de sûreté ity raha ny fanazavana izay noentina. Tsy ny fametrahana izany tontolo azo antoka eny anivon'ny serana mpiara-manidina izay akory no kian'ireo mpampiasa izany fa ny fomba noentina naka ny fanapahan-kevitra. Misy ireo mpandeha fiara-manidina no milaza fa tokony misy zavatra mivaingana petraka aloha hita amin'ny baribary fa irosona amin'izay fiarovana ny fitaterana anabakabaka izay, vao ampandraisina anjara ireo mpampiasa ny serana mpiara-manidina fa tsy tokony izy ireo no amatsy izany dieny fiandohana. Misy ihany koa ireo mpandinika no manontany maninona no ampiandraiketina ny orinasa vahiny CSPI izany fa tsy ampanakinina amin'ny malagasy. Betsaka ihany koa no milaza fa manimba endrika ny guichet izay napetraka mba andoavana ny RSA eo ampidiran'ny seranana, indrindra ho an'ireo mpizahatany ary tokony ampidirina avy hatrany ao anatin'ny tapakila ny saran'izany aba izany. Raha ny fantatra dia efa nampiatoana ilay resaka FRET ary misy ihany koa ny komity raisana izay najoro mba hanao ny fanaraha-maso ny fampiarana ireo zavatra tapaka nandritry ny fivoriana izay notanterahana Omaly.